Patsika avoaka Antananarivo sy ny manodidina rehetra amity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre frère andrefa Nambojanahary ho apetratsika pelatanaandriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana noho ny voalaza amin'ny baiboly noho zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre frère andrefa Nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe apelatan'andriamanitra isika ary faharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia ny tsodrano izay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre frère andrefa Nambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tompoko ampifaliana tanteraka tompoko no entiko mandroso indray atao anatin'ny tokantranonao zay manaraka nyity fahita lavitra ity pasteur Frédéric Randria miakatra Tolojanahary no manolotra nyity fampidirana androany ity sady arana fanitanana foy ho atsika mianakavy amin'ity alarobia fa 17 ny volana oktobra ity etsy amin'ny lettre frère andrefa Nambojanahary dia manana lohevitra isika ao anatin'le hoe sekoly ny fitahina retour en force fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra ahoana ny tonga anao ahita fahombiazana ahita ny voninahitr'Andriamanitra ary ahita ny tanan'Andriamanitra miaso eo amin'ny fiainanao ao anatin'ity 3 volana farany ity satria raha ny finoana anjerena dia vitan'Andriamanitra ny manao zay rehetra tsy nataony tao anatin'izay volana maromaro zay ho tanterany ao anatin'ity 3 volana farany ity isy fampianarana lehibe isy vavaka goavana inko tanterantsika ao anatin'izany fotoana ny sekoly ny fitahiny zany amin'ity alarobia ity manomboka ny maraina amin'ny 7 dia efa misy ny fotoam-bavaka lehibe zay rahantsika amin'ny sampana vehivavy lehibe fa rehefa tonga kosa ny amin'ny 12 atoandro dia eo isika no miditra ao anatin'ilay sekoly ny fitahina retour en force zay mitondra ny lohevitra hoe fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 latsaka eo no hanatanterantsika n'izay fotoana lehibe sy goavana izay ny faharoa kosa zay tena ngezabe ihany koa dia ny alakamisy fa 15 ny volana oktobra eto amin'ny trampokon'olona isotro indray no mifampitaona isika mianakavy ao anatin'ny sekoly ny fitahina retour en force tadio tsara fa mila taitairana mihitsy ny ara-panatsika mila mandray afo ianao mandray hafatra lehibe ianao mila mentanetana tsara ny finoana ao anatinao mba hahafan'Andriamanitra manao zavatra lehibe ao anatin'izao 3 volana farany izao ny maraina amin'ny 7 dia efa misy vavaka fifadian-kanina zay iarahantsika rehetrarehetra tsy hanavana fiangonana moa ny fotoanantsika eto amin'ny trampokon'olona isotry miaraka amin'ny pasteur Iadja pasteur Soloery ny pasteur Jean ny pasteur Zorabe Arivony ankoa sy ireo pasteur maro zay misy alahy atao amin'ny trampokon'olona isotry maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 atoandro misy an'izay vavaka lehibe zay fanovozan-kery arahana délivrance ihany koa fa rehefa tonga indray ny amin'ny 12 atoandro dia miaraka indray isika ao anatin'ny sekoly ny fitahina zay tsara ny manamarika fa dia ny tenako no hitondra ny afatr'Andriamanitra sy ny fampianarana zay ny totoy nanomboka tany amin'ny fanokafana tamin'ny alakamisy lasa teo ary dia amin'ity alakamisy ity somary hiditra lalindalina isika ao anatin'izay fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra izay amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany eto amin'ny trampokon'olona isotry no hanatanterantsika n'izay fotoana lehibe sy goavana izay aorinan'ny fotoam-bavaka dia mandray olona daholo ny pasteur mpiara-miasa rehetrarehetra zay nilazaiko anao teo sy ny ankoatran'izay tsy voalazako ihany koa raha mila délivrance ianao mila dinidinika ianao mila torevitra ianao dia mandray ianao somatsara zany izahay ao arinan'ity fotoam-bavaka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 latsaka fefany ity zay no filazana lehibe averina ihany larobia fa 17 ny volana oktobra etsy amin'ny lettre frère andrefa Nambojanahary manomboka amin'ny 12 ny lakamisy indray fa 15 ny volana oktobra ihany koa sekoly ny fitahina ihany koa dia eto amin'ny trampokon'olona isotry no miaraka amin'ny rodorodo iaraka hivavaka isika mianakavy samy tahin'Andriamanitra tompoko
fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amity alarobia ity manomboka amin'ny 24 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanaary ho apetratsika pelatanaandriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanany noho ny voalazan'ny baiboly noho zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra anao zavatra lehibe izay tianao mitratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra mitonga etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanaary ametraka ny zavatra rehetra hoe apelatan'andriamanitra isika afaroa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia nitsodrano izay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia tia etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanaary amin'ny 24 atoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tokoa iken'le hoe fipoahana dia andriamanitra tsy manao zavatra kelikely na zavatra tsotsotra misy ola tsy mahazo an'lizy hoe inona le fipoahana fa nidikan'izany dia misy zavatra lehibe sy goavana zay tsy naseho an'andriamanitra ary tsy nitranga fa hitranga ao ambadika ty fotoana alarobia ity raha afaka mino an'izany ianao dia mba mangataka anao anao amainina amin'ny finoana tsara mihitsy iresaka anareo zava-panabe androany a izany mba maniry hoe ho tahin'andriamanitra arabola tena mba maniry hoe anapohan'andriamanitra fitahina arabola teneniko amin'ny anara-maherin'i jesosy fa hitsanga aminao zany andray an'izany ianao ahitan'izany ianao ary aina amin'izany ianao raha tokaminy ianao dia mitiatanana mafo an'andriamanitra ndao aritsika mivavaka ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana misy mpivavaka be dehibe eto ambonin'ny tany a ary lasa saina manao hoe tena mamaly vavaka marina ve andriamanitra sa tsy tena mamaly vavaka marina ve andriamanitra sa tsy ny zavatra teneniko aminao dia be dehibe ny zavatra efa nataon'andriamanitra teto ary raha ho azonao tsara ty fampianarana itya dia amin'ny herin'ny androany anjaranao indray mijoro vavolombelona satria tena ho asehon'andriamanitra aminao mihitsy hoe mamaly vavaka anao izy mamaly ny fangatanao izy mamaly ny fandrinao izy alleloia andriamanitra tena mamaly vavaka be dehibe ny marary sitrana be dehibe ny malemy mitsangana be dehibe ny kansera manjavona ny karazana fibrome sy kista miala ny anatin'ny kibo efa olona tokony atao opération zao hoe andalo fandidina satria misy aretina faran'izay mafy eo anatin'le olona tratrana vavaka sy fametran-tanana manjavona ilay aretina na ny professeur ary gaga manao hoe fa inona ity zavatra mitsanga ity be dehibe ny zavatra ataon'andriamanitra be dehibe ny zavatra asehon'andriamanitra amin'ny mpanompon'andriamanitra zay mivavaka za moa mahita hoe tsy eto amintsika ihany andriamanitra mamaly vavaka fa ny amina karazam-piangonana maro isan-karazany fa eto aloha no hitatsika dia eto nyresako aminareo fa eto amintsika eto misy olona be dehibe tena anehoan'andriamanitra ny heriny sy ny vonahany anehoan'andriamanitra ny fagagana vo eo a no nyresaka tamin'ny anabavy anankiray a somary nandalo fampitena zareo a fa sairanana fa vo nanomboka ny vavaka teto a dia nomen'andriamanitra asa tsara ny vadiny mandeha tsara ny fiainany amin'izao fotoana izao tahin'andriamanitra izy mianakavy valimbavaka ny anaran'izany valimbavaka ny anaran'izany tena mamaly vavaka andriamanitra misy tokantrano anankiray a tsy manina mandrosoa ty ny ranabavilande mandrosoa ty be dehibe aminareo nefa nahitan'ity anabavy ty ataona maro izy io no nangataka zaza tamin'andriamanitra fa tsy nety niteraka izy mivady ny ramseny moa monsieur Rozoea miasa dia efa nalefa ihany ny invitation fa tsy afaka tonga teto izy noho ny amin'ny asany a dia ny vadiny sy ny zanany no nalefa neto a firy taona moa nareo mivady ny fanambadiny nangataka zaza tamin'ny tompo na hoe tsy nahazo moa zany 12 taona 12 taona dia inona sy navy ny karazana fitsaboana sy ny zavatra efa natao tao anatin'izay tamin'izay mbola tsy nivavaka teto efa nandeha tamin'ireny mpanotra reny teo amin'ny karazany enina teo angamba nandehananay dia efa nandeha dokotera nanatina andray gynecologue reny dia zareo moa ny teny tamin'izany hoe sarotsarotra ny anananao zaza ozy izy
dia nijanona zay satria inona ny problème hoe mety antony tsy afanao manana zaza ozy izy ny dokotera ohatrany hoe misy karazana rivotra zany any anatranonjaza dia misy zavatra ohatrany hoe manjavona be zany no hitao anatin'ilay akoho dia avy eo moa zay tsy nandeha tanyntsony fa tamin'ilay teny Ambohijatovo iny nomboako vavaka tato 7 taona lasa angamba zay sa 10 taona latsaka eo zay no vavahako tato dia nanomboka nivavaka tato anantony anankitelo ngezabe zany ny antony nivavahako tato hoe nivadiko tamin'izany mbola tsy nivavaka teo ihany koa tratrana aretina enjana be satria efa tena saika maty ao anatin'ny aretina dia zay tsy fananana taranak'izay ihany koa raha azoko tsara dia le fahasalamanao aloha tena namaiky anao tamin'ny voalohany fa tsy mbola lara-pamena le zazakely fa taty aoriana vao tena taitra ianao hoe tokony no valian'Andriamanitra vavaka ihany koa efa nandalo ady ihany sy ny fanenjena atao anatin'ilay hoe mbola tsy nisy zaza dia atao ihany koa ny aretina nahazo ana niaraka atao anatin'izay dia nivavaka teto fa nivavaka teto kelikely dia sitrana atao anatin'ny aretina dia tsapako hoe zava-dehibe teo amin'ny fiainako nisy rehefa tiarina zany vao tena tsapako hoe aika iantson'Andriamanitra ao analy aretina sy le tsy mbola fananako taranaka dia amin'izao a zany vao tena tonga saina be hoe tena misaotra anao an Jesosy nisy an'izay aretina zay dia mbola tsy nomeno zaza fa raha tsy nomeno raha hoe efa niteraka dia mety hoe tsy voavonjy na mety hoe tsy nivavaka mihitsy azy dia soraka an'Andriamanitra lehibe fa tao anatin'izay 12 taona zao dia zao nomeno Jesosy zaza teka sorakoraka haleloia izay tsy mbola manana ka maniry ahazo ianao amin'ity taona ity amin'ny anara maherin'i Jesosy na maniry tokantrano ianao na maniry zaza tsofoko rano amin'ny anara maherin'i Jesosy mahazo ianao amin'ity taona ity zay misy sady mitia tanana miorakoraka haleloia mainina ty zaza ty rehefa tena nivavaka amin'izay nareo dia inona ny zavatra natao najanona ve fitsaboana sa mbola nisy fitsaboana kely ihany sady narana vavaka nanomboka nivavaka teto moa dia nanaraka délivrance foana nisy fotoana teo alohan'ny zabe voka nisy ohatrany hoe fanimpanina kely zay dia natao délivrance foana zany ny pasteur rehetrarehetra eto dia misisika foana zany misisika foana atao délivrance za tsy mieritrrehetra hoe za efa manao asan'Andriamanitra za efa mpiandraikitra fa tena misisika foana dia natao délivrance foana dia tsy fatako karaha hoe za be voka fa aika za fanimpanina io ka efa be voka dia efa be voka 2 volana mahera zay vao fantatro hoe mananjanaka alleluia teka ho an Jesosy sika firy andro sao firy volana lay zazakely zao 3 volana nanahoana ny tokantranonareo mivady tao anatin'le hoe taloha tsisy zaza mihitsy 4 taona izy teo 9 10 taona dia amin'izao fotoana izao lasa misy zazakely mitomany ahoana ny fiovana ohatrany hoe manofy ohatrany hoe manofy zany hoe misy zaza matory akaikinao eo na ny fianakaviana ny rehetrarehetra zany tsisy mino fa misy fianakaviana ratrany alavitra be any tonga ohatrany hoe ijery fotsiny hoe tena marina ve zany fa tena mamaly vavaka Andriamanitra tainy tomponareo mianaka mazoterina tompoko tainy Jesosy ataontsika mafitsara le tia tanina ao an'Andriamanitra arana orakoraka haleloia inona ny tenin'ny farany teo ary misy tsy mahazo mihitsy inona le tenin'ny farany teo mampiomana anao amin'ny anara maherin'i Jesosy fa manomboka amin'ity daty androany ity anjaranao no mandray ny anjaranao amin'i Jesosy saiko hoe inona io zavatra irinao sy angatanao amin'Andriamanitra io fa raiso ty teny ty azo ny anjaranao ianao manomboka androany ayayay azo ny anjaranao ianao saiko hoe inona io zavatra irinao io fa azo ny anjaranao ianao mamaly vavaka Andriamanitra zay ny teboka voalohany tsy haiko hoe inona ny zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra antanina namanao inona ny zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra fa mafisiko aminao androany fa mamaly vavaka anao Andriamanitra lazao izy lazao an'izay izy manamafy aminao aravavy rahalahy fa mamaly vavaka Andriamanitra firy aminareo mino an'izany tena mamaly vavaka Andriamanitra mamaly vavaka Andriamanitra amafisiko aminao zany
ianao tady ho tratra amin'ny fisalasalana, tady irorosaina, tady salasala, tady ohatra ny tady embotro zany, tady iverin-dalana zany, tady angatsitsika satria misy zavatra angatanao amin'Andriamanitra tsy mety azonao le izy. Ty ny antony. Raisy raha manana kahie ianao. Fantaniana mipetraka dia zao. Fa maninona ny olona valian'Andriamanitra vavaka, fa maninona ny tsy valiany aho. Fa maninona ny olona omen'Andriamanitra izay zavatra angatany, fa maninona tsy omen'Andriamanitra ity zavatra angatako ity. Zay ny fantaniana mipetraka. Fa maninona ny tsy omen'Andriamanitra ity zavatra angatako ity. Nefa ohatra ny ranabavilany zao tena angataka zaza tamin'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra. Misy olona marary dia mangataka amin'Andriamanitra dia sitrana. Misy olona mangataka asa dia omen'Andriamanitra asa. Misy olona mangataka vady amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra vady. Fa maninona rehefa zany mangataka dia tsy omen'Andriamanitra le izy. Roa ny antony. Tsy Andriamanitra ny problème, ary tsy ianao ihany koa, fa reto misy antony. Voalohany dia hoy ny tompo any amin'ny Jeremia 7:20 fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izao mahalala ny hevitra iverako anareo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Zao ny hevitra zany. Misy fotoana ianao mangataka amin'Andriamanitra, manao Andriamanitra ô, tokony iny lehilahy iny mihitsy ny vadiko, anambady a Jesosy aho, tsy maintsy anambady amin'izay aho, iny Jesosy aho, raisiko amin'ny faminan'iny iny, raisiko amin'ny finoana iny. Dia ianao mieritreritra hoentin'ny fonao hoe tena iny mihitsy le anjaranao. Fa rehefa hoentinao amin'ny tontolo ara-panala izy, hoentina eo anatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra dia mahita fa tsy sazanao iny olona iny. Raha miaraka amin'iny olona iny ianao dia mety ho simba ny ara-pananao, ary mety tsy tonga ny an-danitra ianao. Dia zao zavatra ataon'Andriamanitra, izy malala zay mahasoa anao. Dia na dia mangataka amin'Andriamanitra ary ianao sady misisika sady miinsista manao hoe Andriamanitra ô, ty le olona omeo anaty olo ty Jesosy aho, hiaraka amin'ny a Jesosy aho, tena ataovy tanteraka mihitsy ny aminay. Satria Andriamanitra rainao dia tsy an'olo bato mafana anao izy. Ka na dia tianao aza le zavatra angatanao dia Andriamanitra mahita fa misy tsara lavitra noho iny zay mahasoa anao kokoa. Raha tsy omeny anao le angatanao dia zao misy tsara noho iny omeny anao. Izy ny malala, izy ny mahafantatra zay mahasoa. Ozy izy anao hoe ty Jesosy aho, tena kasiko mihitsy ty zavatra ty. Lasanay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Findra ty aminay ny renin'ny Gentilisy, ny renin'ny hafa firenena. Lasanay amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tsy ratsy le finoana ao anatinao. Fa Andriamanitra mahalala zay mahasoa. Ianao mahita hoe mahasoa anao le izy, fa rehefa hoentinao amin'Andriamanitra le izy, dia Andriamanitra mahita manao hoe zao ny zavatra hitsanga amin'ny hoavy, zao ny zavatra hitsanga afaka herintaona, afaka telotaona. Dia Andriamanitra tsy miandry anao hoe fa hopotika sy rava vao anao zavatra, fa any am-piandohana dia efa manakana ny lalanao Andriamanitra, ary mamily anao ho any amin'ny zavakafa. Tenenina manao matoto sy omen'Andriamanitra anao zay angatanao, misy tsara lavitra noho io efa homaninao anao. Miinsiste ianao hiditra ao amin'ilay asa. Andriamanitra tsy maintsy tafiditra, tsy maintsy voaray aho, tsy maintsy tafiditra, voaray amin'ny anara maherin'i Jesosy, amin'ny anara maherin'i Jesosy, voaray amin'ny anara maherin'i Jesosy. Fa nivaly izy tsy nekena ny fangatanao, tsy voaray indray ianao. Dia hoy ianao manao hoe ty asa ty mihitsy ny farafanantenako, fa nanina ny tsy voaray. Ianao mahita ny androany fa Andriamanitra mahita ny ampitso ary mahita ny hoavy. Matoto sy mamaly ianao amin'ny zavatra angatanao izy, misy zavatra tsara lavitra noho io omeny ianao. Afaka miakatra mafimafy vele amena azafady. Afaka karina mafimafy tsara vele amena azafady. Misy tsara lavitra noho io angatanao io, sady mahasoa anao, omena Andriamanitra anao. Amin'ity taona ity, Andriamanitra malala zay mahasoa, Andriamanitra malala zay mahatsara anao.
ka ianao mangataka an'ilay zavatra tianao angatahana fa izy mahita manao ity ny tsara kokoa, ity ny mety kokoa, ity ny mahasoa anao. Ny atsika manko zay mety amintsika ny tadiavintsika, fa ny an'Andriamanitra ny mahasoa. Ary ny tiatsika indraindray tsy voatery hasoa atsika. Tenenina manao zavatra tianao indraindray tsy voatery hasoa anao. Ary zay ny maha-Andriamanitra endry an'Andriamanitra. Izy ny mahalala zay mahasoa. Ary zay ny mahatsara ny fiainanao apetraka ao tsara apelatan'Andriamanitra. Manaiky ianao hoentin'Andriamanitra amin'izay tiany. Manaiky ianao anaovan'Andriamanitra zay tiany. Ho tarihan'Andriamanitra amin'ny lalany sy ny heviny. Misy fotoana misy zavatra any anatsika any lasa mitarika atsika. Ary lasa miady amin'Andriamanitra tsika fa tsy miady amin'ny devolintsony. Faharoa dia ity. Efa namaky teny ve za teo aloha filazantsara ny Jaona toko efatra amby roapolo. Masotombony ianao satria zao ny olona ny ampitan-dranomasina any nitady mafy mihitsy. Mba andeha mba alefaso amin'ny YouTube ny toriteny ohatran'izao fa ianao eto meno memempono. Jaona toko efatra amby roapolo. Tsy maninona atombokontsika amin'ny 7:7 le izy. Jaona toko 7:7 amin'ny anara maheran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ny lohateny hafatra dia hoe mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Fa ny ray koa dia mitady mpivavaka aminy ho takan'izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Problema faharoa mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly ny fangatanao dia satria ny antony dia zao: tsy mety ny fitadiavantsika an'Andriamanitra, tsy mety ny fomba fikatsatsika an'Andriamanitra. Tsika mpivavaka, tsika miditra am-piangonana, tsika manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana, tsika manao adidy, tsika miantoroteny, fa tsika tsy tafaray amin'Andriamanitra, tsika tsy connecté amin'Andriamanitra, tsika tsy manana fifandraisam-panahy amin'Andriamanitra. Zay le olana. Ny anara-piangonana tsy mavonjy, ny anarana pasteur tsy mavonjy, za tsy mavonjy ianao zany. Fa raha tonga eto amin'ny toerany ity ianao, ataovy zay iraisanao, atonga anao ho tafaray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahinao. Ary zay mahatonga atsika tandremy tsara fa ny telefôna mety analanao amin'ny fanatrehan'ny tompo. Ianao ilay fatady hifandray tsara amin'Andriamanitra iny dia misy olona manelingelanao. Afandray ny hoe amakinao baiboly fa misy olona tsy mipetraka mihitsy ao anatin'ny fiangonana, fa maneno foana io telefôna io, maneno foana ny telefôna. Tadidio fa nisan'ny olana anankiray dia ny fomba fitadiavantsika an'Andriamanitra. Ny akamaroan'ny olona rehefa tonga ao am-piangonana dia zao mitady fombafomba. Inona ny fombafomba eto aminareo eto, inona ny tsy azo atao dia inona ny azo atao. Tsy any resaka. Te hiditra ao anatina fombafomba foana ny olona rehefa tonga ao anatina fiangonana. Hoe inona nga ny fomba ato, inona ny discipline, inona ny zavatra tsy azo atao dia inona ny zavatra azo atao. Zany tonga dia te hiditra ao anatina rafitra. Andriamanitra tsy hitanao amin'ny fombafomba zany. Amin'ny alalan'ny fifandraisam-panahy no ahitanao an'Andriamanitra. Ary amaliny vavakanao. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia ao nantohiny izy sy miteny raha mivavaka nareo raha tonga ao am-piangonana nareo, fa hoanao izy raha tafaray amiko nareo. Ka ny olontsika dia izao, ianao tonga ao am-piangonana fa ianao mijanona eo amin'ilay fomba mpivavahany fa tsy tafaray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy. Fa hafa mihitsy zany kristiana spiny tafakambana amin'Andriamanitra zany, tafaray amin'Andriamanitra.
jerenareo akatantara anankiroa. Luka toko voalohany andiny faraky amby roapolo tantarany Zakaria. Luka toko voalohany dia andiny faraky amby roapolo. Nahatra tao am-piangonany Zakaria tao anatin'ny fisoronana. Dia gaga ny olona hoe fa ahoana fa maninana tsy mety mivoaka foana le rangahy iny, amin'ny firy zao dia mbola mivavaka ihany. Ny olona anankiray efa connecté amin'Andriamanitra, tafaray amin'Andriamanitra, tsy maheno an'io lera miodina io izy. Maheno tsirony amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary tsy te hijanona. Hatramin'izay Zakaria dia izao. Rehefa tonga ny lera vitany amenina, lasa izy mandeha mody, vitany fisoronana. Fa tamin'ity indray mandeha tia, nisy famangin'Andriamanitra hafa mihitsy tao amin'ny Zakaria. Ary gaga ny olona fa tsy nety nivoaka izy, ny andro ny olona rehetrarehetra tsy mbola mirava ihany ve mivavaka ataon'ny le rangahy io. Zany ny olona rehefa tafaray amin'Andriamanitra. Rehefa maheno fifandraisam-panahy amin'Andriamanitra ny olona anankiray, dia maheno fitsarana, fiadanana. Zay natonga ny Davida ny teneny iny. Ny hoe ny indray andro eo kianjanao izy, taka ny arivo taona izy iny. Zany hoe ohatra ny mijanona zany ny famataranandro. Ohatra ny maheno fifaliany zany ianao. Ohatra ny maheno fitsarana zany. Ohatra ny hoe ianao rery ny olona eto ambonin'ny tany. Rehefa tena tafaray amin'Andriamanitra ianao. Fa ny olontsika voasaka ny fombafomba. Averiko aminao indray fa Andriamanitra tsy hitanao amin'ny alalan'ny fombafomba zany. Ahoana izy ny Baiboly? Andiny fahatelo amby roapolo. Zay manana Baiboly miara-mamaky. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny. Ahoana ny toyiny? Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'inony, fanasy ny famarinana. Fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy ho takan'izany. Andriamanitra zany tsy mitady olona tonga ao am-piangonana, fa mitady olona hivavaka amin'ny fanasy ny famarinana. Ka raha tonga eto ianao midira ao amin'izay sehatra izay, aza manafana dabli fotsiny hoe misaotra an'Andriamanitra aloha fa tonga eto fa nafinaritra be mihitsy ny fanentanany zareo, nafinaritra mihitsy ny sport. Ohatra mba tia anandrana hoe manahoana zany vavaka eto amin'ny vaon'oloko zany, tsy zava-dehibe zany. Vaon'ny oloko anara-piangonana fotsiny fa tsy mavony zany. Fa ny afaka anova ny fiainanao ary atonga anao ho valian'Andriamanitra vavaka, dia ianao tafaray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananao. Maheno fifandraisana amin'Andriamanitra. Mba tsapanao ve zany rehefa mivavaka ianao? Maheno tsirony ve ianao? Maheno fitsarana ve ianao? Maheno fiadanana ve ianao? Maheno fifaliana miboboka ve ianao any anatinao any rehefa mivavaka? Fa nandray lasa adidy le izy. Ny sasany zany moa rehefa sinan'le mandoalika iny tena mahavezatra. Andriamanitra io indray le mpitarika mampandoalika indray dia nina tsy voako mihitsy. Io zao rehefa hitarika vavaka eo dia lava be lava areny adiny firy dia Andriamanitra ny any tiako rehefa le mitarika reny dia le mba olona le manao hira reny tsisy vavaka reny mihitsy fa le hira foana reny. Reny ny amafinaritra reny. Fa ny aty vavaka ty tena tsy vitako mihitsy. Misy madama be anankiray zay. Mba ampianarina mivavaka paster izy fa tsy haiko mihitsy tenenina, inona no teneniko. Anana olana ianao sa tsy manana ao mantsy azy. Ray taonina ozy izy. Dia inona ho amin'ny mahatonga anao tsy mahita tenenina? Ny antony dia zao, tratrana sakana amin'ilay fombafomba izy. Hoe ny anay rehefa mivavaka dia ohatran'izao, rehefa mivavaka dia tsy hitanao amin'ny fombafomba zany Andriamanitra. Tsy maheno an'Andriamanitra amin'izany ianao. Tsy mamaly ianao amin'izany Andriamanitra. Rehefa tafaray tamin'Andriamanitra Zakaria tamin'ny alalan'ny fanahiny, dia nisy zavatra tsy nety azo nandritry ny taona maro fa nomen'Andriamanitra azy. Satria Elizabeta sy Zakaria koa momba tsy niteraka. Mpanompon'Andriamanitra nefa tsy miteraka. Mitafy Yesu latsy fandatsana. Hoe ahoana reto mpanompon'Andriamanitra reto? Mba mahery mivavaka, mba manam-pamasinana, mba manana fiangonana ihany, mba pendraikita be ao anatina fiangonana, mba londony ihany. Nefa zao ny zavatra mitsanga. Ianao manko rehefa elaela ny zavatra endrasanao amin'Andriamanitra dia memafy ny fandatsana mahazo anao. Fa manomboka androany alarobia angina ny vavampanenjika mpakala ny mpandatra rehetrarehetra. Meo amenina mafy be zany. Fa ho anao zany teny zany. Hoy aho hoe ho anao zany teny zany, angina ny vavampanenjika rehetrarehetra. Manomboka androany alarobia. Afaka ino an'izany va ianao? Afaka ino an'izany va ianao?
fa zavatra hafa mihitsy rehefa tafokambana amin'Andriamanitra ny mpivavaka anankiray. Tsy heninao ny famantaranandro mihodina, tsy heninao ny anohanana, tsy heninao ny avizanana, tsy fantatra tsony na mandohalika ianao na tsy mandohalika na mitsangana na mipetraka, tsy mahenao zany ianao. Fa misy olona ndray vao mitsangana kely 2 minitra dia ay reraka be aho a, tia mpitarika tiako ohatrany tsy micomprendre mihitsy. Tsy tafiditra izy manao an'io. Asain'le mpitarika io, asany rato ny tananao, asany rato ny tananao, asany rato ny tananao. Tsisy nanangana nareo a. Asany rato ny tananao. Abdiny. Fa misy manao an'izao rehefa manangana nareo. Salive zany sa inona zany tsy fantatra tsony. Fandrandray ianao tratany io sakana io, tratany io blocage io, tafiditra ao anatin'le fomba. Za ohatra zao ihany rehefa mivavaka, za ohatra an'izao ihany tsy mahita an'Andriamanitra amin'izany ianao. Ny olona hita an'Andriamanitra raha tonga eto amin'ny toerana ity ka ndray valim-bavaka dia zao, ny olona mivavaka mifanasy ny famarinana, tafaray amin'Andriamanitra, mahita an'Andriamanitra, maheno fahatsapana ara-panahiny anatiny any. Ianao ve zao maheno misy zavatra metanetana anatinao any, misy fifaliana ny anatinao any, hainao ve zany? Zany ny olona rehefa tafakambana amin'Andriamanitra, manana fitsarana, manana fiadanana, manana fifaliana, na io aza ny ady, izy maheno hoe milamina ny zavatra rehetra. Na misy ady miandry anazy any anatin'ny tokantrano tsy mirarahany zany izy. Eo amin'ny fanatrehan'ny tompo izy henony mihitsy hoe mahafinaritra ny zavatra rehetrarehetra, milamina ny zavatra rehetrarehetra, mety ny zavatra rehetrarehetra, eo Andriamanitra, manatrika Andriamanitra. Te hitondranao androany, tsy ao anatina toroteny be, fa hoentinay ianao androany mba hifandray amin'Andriamanitra, mba hiaona manokana amin'Andriamanitra, mba hitan'i Jesosy eto amin'ity toerana ity izy. Satria ny teniny dia milaza manao hoe Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarina. Mila fifantohana etaeta fahaterena. Fatsika avoaka an'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre frère andrefana Ambojanahary ho apetratsika am-pelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanany noho ny voalaza amin'ny Baiboly. Noho zany ianao manana vision, projet, programme anitatra, anangan-javatra, anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre frère andrefana Ambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe am-pelantan'Andriamanitra isika. Ary faharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia ny tsodrano izay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre frère andrefana Ambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe izany tongava tao tompoko. Ampifaliana tanteraka tompoko no entiko mandroso indray atao anatin'ny tokantranonao zay manaraka nyity fahita lavitra ity pasteur Frédéric Randria miakatra Tolo-Janahary no manolotra nyity fampidirana androany ity sady arana fanitanana fohy ho antsika mianakavy amin'ity alarobia fa 17 ny volana oktobra ity etsy amin'ny lettre frère andrefana Ambojanahary dia manana lohevitra isika ao anatin'le hoe sekoly ny fitahina retour en force, fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra, fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra. Ahoana ny tonga anao ahita fahombiazana, ahita ny voninahitr'Andriamanitra ary ahita ny tanan'Andriamanitra miaso eo amin'ny fiainanao ao anatin'ity 3 volana farany ity. Satria raha ny finoana anjerena dia vitan'Andriamanitra ny manao zay rehetra tsy nataony tao anatin'izay volana maromaro zay ho tanterany ao anatin'ity 3 volana farany ity. Isy fampianarana lehibe isy vavaka goavana inko tanterantsika ao anatin'izany fotoanany sekoly ny fitahiny zany amin'ity alarobia ity manomboka ny maraina amin'ny 7 dia efa misy ny fotoam-bavaka lehibe zay rahantsika amin'ny sampana vehivavy lehibe. Fa rehefa tonga kosa ny amin'ny 12 atoandro dia eo isika no miditra ao anatin'ilay sekoly ny fitahina retour en force zay mitondra ny lohevitra hoe fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 latsaka eo no hanatanterantsika n'izay fotoana lehibe sy goavana izay. Ny faharoa kosa zay tena ngeza be ihany koa dia ny alakamisy
fa 20 ny volana oktobra eto amin'ny trampokon'olona isotro indray a no mifampitona isika mianakavy ao anatin'ny sekoly ny fitahina retour en force tadio tsara fa mila taitairana mihitsy ny ara-panatsika mila mandray afo ianao mandray afatra lehibe ianao mila mentanetana tsara ny finoana ao anatinao a mba hahafan'andriamanitra manao zavatra lehibe ao anatin'izao telo volana farany izao ny maraina am'sivy a de efa misy vavaka fifadian-kanina zay iarahantsika rehetrarehetra tsy hanavana fiangonana moa ny fotoanatsika eto amin'ny trampokon'olona isotry miaraka amin'ny pasteur Iadja, pasteur Soloery, ny pasteur Jean, ny pasteur Zorabe Arivony ankoa sy ireo pasteur maro zay misy alahy ato amin'ny trampokon'olona isotry maraina am'sivy ka hatramin'ny 12 ratoandro misy an'izay vavaka lehibe zay a fanovozan-kery arahana délivrance ihany keo fa rehefa tonga indray ny amin'ny 12 ratoandro dia miaraka indray isika ao anatin'ny sekoly fitahina zay tsara ny manamarika fa dia ny tenako no hitondra ny afatr'Andriamanitra sy ny fampianarana zay ny totoy nanomboka tany amin'ny fanokafana tamin'ny alakamisy lasa teo ary dia amin'ny ty lakamisy ity somary hiditra lalindalina isika ao anatin'izay fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra izay amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany eto amin'ny trampokon'olona isotra no hanatanterantsika n'izay fotoana lehibe sy goavana izay aorinan'ny fitombavaka de mandray olona daholo ny pasteur mpiara-miasa rehetrarehetra zay nilazaiko anao teo sy ny ankoatran'izay tsy voalazako ihany koa raha mila délivrance ianao mila dinidinika ianao mila torevitra ianao dia mandray ianao somatsara zany izahay ao arinan'ity fitombavaka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 latsaka fefany ity zay no filazana lehibe averina ihany larbi fa 14 ny volana oktobra etsy amin'ny les trois frères Henri Fanombojanahary manomboka amin'ny 12 ny lakamisy indray fa 15 ny volana oktobra ihany koa sekoly ny fitahina ihany koa dia eto amin'ny trampokon'olona isotry no miaraka amin'ny rodorodo iaraka hivavaka isika mianakavy samita in'Andriamanitra tompoko fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amity alarbi ity manomboka amin'ny 12 atoandro de sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny les trois frères Henri Fanombojanahary ho apetratsika pelatanaandriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana io ny voalaza amin'ny baiboly no zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra hanao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny les trois frères Henri Fanombojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe apelatan'Andriamanitra isika afaroa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa de nitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarbi ity etsy amin'ny les trois frères Henri Fanombojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tokoa Faliana si fianana Tiano fasakaize Andreni tena fiainana si famarinana Barano savave successo tumpuno Somana barano salare successo tumpuno Somana barano savave successo tumpuno Somana barano salare successo tumpuno Ti significa nagato con Langi ricerce, lanzite, nanganura tiapias na otaoho, nefa tsis fukanye, fumek faurianga be. Oh ya, somanga barano savave, successo tumpuno. Somanga barano salae.
Somanambaranao zavavery sojeso tomponao Somanambaranao zalahy sojeso tomponao Anagnanao tonkony vola be tsisy fiadanagna feno asaloha Anagnanao koa ny tomabile ny roplane sy ny diplôme oya Somanambaranao zavavery sojeso tomponao Somanambaranao zalahy sojeso tomponao Somanambaranao zavavery sojeso tomponao Somanambaranao zalahy sojeso tomponao Sianao fasakaize Andreny fifaliana sy fiadanana Sianao fasakaize Andreny tena fiainana